Mbola kanto dia kanto an-trano ty tanànan'ny Manoro aty mbola hijanona aty amin'ity toerana antsika amin'ity indray mitoraka ity rehefa avy nankafy an'izany hoe akanton'ny tanànan'ny Manoro rehefa avy nankafy ny sakafo mafilotra mampiavaka izany toerana izany rehefa avy nankafy ihany koa ny torapasika ny moron-dranomasina eo amin'izany Manoro izany dia hitsidika an'ilay tanànan'ny Salé kosa indray tsika amin'ity indray mitoraka ity izay Salé atao anatin'ny commune Betzaraina atao anatin'ny districtn'ny Manoro ihany no ahitantsika an'izany toerana izany mampiavaka izany tanànan'ny Salé izany ny fisian'ny vinany izay mampifandray ny ranomasin'ny Manoro sy ny ranomasimbe Indiana izany vinany hita aty toerana izany. Manana ny kolontsaina mampiavaka ihany koa ity Salé eto Manoro ity dia ho hazavain'ireo tangalamena moa araka izany ny mikasika izay kolontsaina reketin'ny tanànan'ny Salé izay. Misy ihany koa ny village touristique aty toerana izay azo tsidihana tsara mihitsy koa natokana ho antsika izay mpizahatany mitsidika ity toerana ity eny fa na isika izay maniry ny ala sasatra aty amin'ny tanànan'ny Manoro ihany koa dia efa misy ihany koa ny village touristique aty toerana izay kanto dia kanto ihany koa izay mirakitra ihany koa ny akanton'ny zavaboary izany tanànan'ny Salé izany kanto dia kanto ihany koa ny zavaboary aty toerana ity dia mahafinaritra amin'izao fotoam-pialatsasatra izao no mitsidika izany toerana antsoina hoe Salé aty Manoro. Ko amin'ity anio ity ary dia hitsidika izany tanànan'ny Salé aty Manoro izany sika ko atolotra ny ara-mampiraritso ho antsika rehetra manaraka tsy tapaka izao fandarana izao na isika eto Madagasikara na isika any ivelan'ny Madagasikara rehetra any dia manasa antsika rehetra tsisy araka aminay hatramin'ny farany. Eto amin'ity toerana ity ny tanànan'ny Tsangambato 9 kilometatra miala ny tanànan'ny Manoro raha mena atsimo ianao. Raha ity famantarana ity miakavia ianao raha ho an'ny Nosy-Varika sy Masomeloka, miakavanana kosa raha hiazo any ambinan'ny rano somary lambo izay any amin'ny 13 kilometatra. Itsika zany zao eto Tsangambato, fokontany Tsangambato moa zany ty commune Betzaraina. Dia ity zany misy tsena Tsangambato neny fomba ilazana an'ity fa ity karazana hoe indication zany tamin'ny andron'ny fahavazaha mihitsy nanaovana an'ity dia eto afovoany ity zany misy an'le soratra hoe Tsangambato amin'ny maha hoe eto Tsangambato izy no mijoro. Dia ity zany karazana fanoroana hoe raha ho an'ny Nosy-Varika ato zany ny makany Nosy-Varika. Nosy-Varika sy Masomeloka zany makany ny lalana. Ty RN 11A zany igny. Dia raha ohatra ndray ho any amin'le RNT 23 ho an'ny Marolambo. Ho an'ny Marolambo zany dia avato ndray zany ambinan'ny rano. Misy soratra mazava ary soratra grave mihitsy io natao tamin'ny vato mihitsy dia ambinan'ny rano dia Marolambo. Dia mandalo amin'ity zany makany iza moa ty makany Betzaraina zay renivohitra an'ity commune aty. Marina fa dia tamin'ny fotoan'andro ny fanjanahantany, fotoan'andro ny vazaha mihitsy zany no nanaovana an'ity Tsangambato ity. Ny anaran'le tanàna raha ty moa zany Tsangambato. Makanisika zany mandehandrefana. Kato miatsinanana mahazo mandeha makany Salé. 9 kilometra avy any Manoro zany tsika eto. Miafaka ny Tsangambato izay efa nijoro tamin'ny andron'ny fanjanahantany
satria vita amin'ny vato sikotra ny soratra rehetra. Areto soratra reto tsy mba hoe natao tamin'ny hoe atao le ciment dia amboarina formena amina ciment fa tena vaton'ny tahena mihitsy reto, tena vaton'ny tahena nanomeny reto soratra rehetrarehetra reto. Marina moa farak'le filaza tety tamin'ny fotoan'androny tamin'ny fotoanan'ny fahavazana nanaovana anazy. Raha Saleh manokana no resana dia managna mampalaza anazy izy amin'ity ranony ity mangoro ity. Eto Saleh no mivarina ny ranomasina eo amin'ny vinany mangoro ny renirano mangoro tazantsika ny Moramanga. Izany taloha zany izy taloha be tonga za jusqu'à tagny zany tanety de nisy rano be 59 de lasa zany ny tamboho teo de lasa tena rano daholo zany ty takegny renirano igny de voazondray zany izy io tafaran'le 2000 de izy lasa naniry ohatrany ty ndray de taloha zany izy mbola ny renirano de tato ny pointement baka zao izy lasa tanimbary fa taloha zany ny tegny efa hitambatra amin'ny ry mantsy nosy ry de efa seka hitambatra tagny ny taloha de zao zany izy zao nanany tompony daholo ny tany igny tegny de ndraika lasa ny rano de rano aloha teo de zao zany izy niverina tanety ndray de samy maka ny anjarany daholo ndraika zany le olona eto an-tanàna Saleh zao zay zany alohakany mba hitako tanaty rano igny tany elanelany teo taloha be zany izy tanety jusqu'à amin'ny ray maintimainty ray zay voalohany de lasa ny rano izy tamin'ny 59 de lasa renirano sisy ny tanimbary fa renirano igny jusqu'any mangoro tegna rano mangoro be igny de zao ndray zany izy nanomboka 2000 ndray zany nankaty de niverina ndray zany le tanety ty zao de me maniry sikelikely de le olona an-tanàna zay ny tompony le taloha zany mahafantatra hoe ty teto neninay ty teto neny razambenay de samy makamaka ndray zany de izy lasa tanimbary ndray zany zao. Raha vao miditra ny tanànan'ny Saleh de matsapa fa miompy kisommponina ao atoerana ary mihina kisommponina hitombienombeny ireo mpivarokena. Metatra vitsy miala eo atoerana nefa ny misy ny vinany mangoro izay fady kisoa. Nisy fiovana geografika lehibe ny tanànan'ny Saleh hatramin'ny taona 1970 izay nitsangan'ny tondra-drano lehibe tao atoerana. Ty zany le mangoro fa tamin'ny fotoanana taloha zany tsy nisy an'ity tanimbary ty loka zany izy teo zany fa vao naniry tato afara ny tanimbary ty fa ty mangoro ty zany no raha araky ny tantara fantatsika de agny Moramanga no fanombohan'le mangoro de izy miafara zany zay ny rano rehetrarehetra moa de miafara ny ranomasina de izy miafara ny ranomasina zany eto amin'ny fokotanin'ny Saleh de eto zany atao vinagny ny fomba fiteneninay anazy etya de managny maizina azy manokany io mangoro ary rano managny lazany. Ity mangoro ty de rano malaza tokotra se ty izany mampalaza anazy zany se lohany de araky koraninakeo avy Moramanga akagny lohany ity vodiny zany ity ka izegny se de araky tantarakeo renirano be ty takegny renirano am'izao andro zao zany izy de tafavoaka tanety izy tasanakeo ka na misy zavatra atao makasika amin'ity mangoro ty de tsy maintsy mangataka sodrano na avy akaza de tsy maintsy tonga aketo aby se ka ity moa ze anareo tonga aketo mangadiady makasika amin'ity rano ty aketo zany mamangorony mangoro faharoiny de aketo de mampilaza satria antony na misy tanàny ty akagny iry mbodiarina zany taloha takagny de na raha voan'ny rano be sara eso de lasa menikeka zany le raha de tafaherigna aby taty aby zany olona tamin'ny 59. Eto amin'ny fokotanin'ny Saleh sika de amonjy ny moron-drano eto amin'ny vinany mangoro mampifandray azy amin'ny
Oceanina Indiana. Le mangoro sy n'inona moa ty fionan'le lakan'ny rano mangoro sy ny ranomasina. Zay natao hoe vinagny moa ny fitenin'anazy aty embouchure ozy ny vazaha. Toerana manakasiny ty vinany ty ary toerana fangatahana tsodrahana. Na ohatra olona avy ivelagny akagny na misy raha atao de sy maintsy tonga aketo mangataka sodrano. Na inona tonga aketo de sy maintsy tonga aketo aby se olona. Problème. Na azoviko hoe karan'izany raha voadiko ataoko, na marary, na misy fianarana, na misy vonoomby de sy maintsy mitotogna aty. De zay togna ro magnano an'izany aketo. Ka ty ma izy nareo mangady adiny zany de zany fandianany ty mangoro ty. Fangatahana sodrano. Raha ohatra zany misy firariana ny sara tianao amboary. Zegny de ty aby zay. Ohatra koa hoe misy voady hoe atovy tafita amin'ny raha de tsy maintsy de malady seny reo. Miazakazaka se izy magnato. Zany ihany ka ataonareo ka ty moa izy nareo tonga aty de agny raha tantaran'ity de misaotra betsaka anareo aby. Tsy mijanona ohatr' izao ahitantsika azy zao foana ny ranon'ny mangoro eto amin'ny vinany. Efa nitrangana tondra-drano lehibe ny taona 720 nitarika fifindramonina lehibe ka natonga ny tanàna ny Salé, zany hoe sa teo aloha. I Salé io any zika sy Salé fogna dy fa mahatonga ny Salé misy tanà rano dobo rano be akato ansignanany école akato. Zany natonga ny tanàna ty hoe Salia voalohany. De findry zany izy de zatra olona de hoe Salé. Agny tantarany. Salia. Agny zany tantarany voalohany. Tany fisakasakana mbahiny zany izy io. Ka ity ma izy anareo mangady ady makasika ny ty tanàna ty aketo, kasika ny mangoro. Zany tantara reniko ary faharoiny. Amin'ny maramy manakasina azy de be fady ny rano eto amin'ny vinany mangoro zay tandrona sy ambenan'ireo tangalamena. Sy azo hitondrana lamba mena, volamena, vola ohatra ety. I fadiny zany de izao. Zay aketo moa zany disany miezaka mi zany magnano fadiny amin'ty rano ty. Satria i rano ty zany sy azo tondrasana lamba mena. Sy azo tondrasana lambo. Zany fadiny rano ty. Volamena. Zany vola. Zany de sy azo andomina ty aby. Ka na ohatra fa miady agnatiny eo koa de sy maintsy tratra lalàna. Zany aby zany fadiny rano ty. Ty rano ty nareo ka managny lazany. Andra koa eran'ny Madagasikara sy maregny lazany ty rano ty mangoro ty. Amonjy ny village touristique, toerana tsy lavitra ny fokontany Salé isika. Toerana mahafinaritra, misy moron-dranomasina manana tora-pasika midadasika sy madio. Arak'izao ahitantsika azy amin'ny sary zao, ary efa nohajariny be ny tanàna teo aloha sy ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao Manoro, Manasodonatanga ho toerana fitsangatsanganana sy fizahan-tany ity moron-dranomasina ity. Donga eto avokoa rehefa andro tsy fiasana na faran'ny herinandro ny mponina avy ao Manoro sy ireo mpizahatany vahiny. Aty amin'ny tora-pasiky Salé moa zany tsika zao. Tora-pasika be midadasika izy io jusqu'à igny amin'ny hitantsika jiaby igny. Ao alohaloha kely io moa zany le vinagny na le fionany le ranomamy sy le ranomasina. De avy eto ty tonga de mitohy jusqu'à Manoro. Tora-pasika foana. De tamin'ny fotoanandro zany tamin'ny fotoanandro ny mbola nitantagnana ny commune nanagnana eritreritra nanao zany hoe village touristique any Salé. De natao toeram-pitsangatsanganana zay hitantsika zao io. De raha mijery moa nareo am'le ao Salé io de hitantsika fa misy coco maniry à gauche à droite de misy jiro manazava io rehetrarehetra io mandritry ny alina. De ty zany toerana anankiray natao hitsangatsanganana rehefa tonga ny na andavanandro tsy maninona. Rehefa tonga ny fety fa malaza be ny lundi de Pâques, lundi de Pentecôte ty fitsangatsanganany olona. De ampiasaina fa rehefa tonga am'zany fotoana zany ety tena tsy mifanitsakitro ozy ny tanora. Tena fanitsakitro aty manao fety de mba nanaovana zao fotodrafitrasa zany mba ahafahan'olona mba mialokaloka mba maka mitondra ny ankizy milalao zany. Misy toboggan eo misy balançoire eo misy terrain beach soccer ihany koa eo. De ohatrohatran'izay zany tena nitsiriny eritreritra taminazy ty
mba ahafahany le tanàna mandray vahiny satria ny fizahantany dia raha tsika mahafantatra fa anisan'ny zava-dehibe amin'ny fampandrosoana. Dia io moa iarahantsika mety fa efa vita zao lalana io dia itododoa destination Salé indray zany ny olona avagny aiza moa ty avagny Mahanoro andeha hitsangatsangana dia anisan'ny ataoko hoe tokony hafinaritra be zay. Nifindra teto Ambody Rafia anaran'ny tanàna Salé teo aloha ny mponina manodidina ka aorian'ny fiakaran'ny rano ny taona 5,570 ary dia nanorona ny tanàna Salé. Nisy no nijanona teto ireo mponina avy any Ambalabe, na nisy no nifindra tao Betizaraina, Ambohitsara, Fanihivolo. Dia ny renivohitra Betizaraina somary 4 kilomètre ambony eo. Fa teto ny deparan'le olona nipetraka teto daholo. Fa tapre an'le zay safodrano tamin'ny 1959 zay dia nitady toerana somary ambonimbony zany ialana am'le sao sanatria misy safodrano hafa ndraika raha dia ny tsy nafoy moa ny drano karaha zay rehetra dia mbola nipetraka. Fa ny sasany dia nifindra Betizaraina, Fanivola, Ambohitsara. Salé nagnaraka tafara fa io voalohany indrindra na Salé dia Ambody Rafia zany hoe le tanàna magnanova isika avesendry ilany avesimo igny voalohany indrindra. Dia tombony avy tary ravan-drano ravana rano tamin'ny 59 dia nifindra dia nangataka tamin'ny ray aman-dreninay hoe le manombo zany le toerana namiran'ny Salé voalohany Ambody Rafia io. Raha vao ny raha zay tary ka karakory zay tonga kakaza akampitrahanao anay tonga ao ny mandiana avaratriny anareo fa io ny amin'ny anareo fa zay io nefa akato. Dia zany hoe zany fandihany dia isay Ambody Rafia tanàna tamparany tavaratra ka ndraika rava tary tagnaty rano tary lasana rano dia nifindra ta Salé zany ny olona dia lasa nombe simy ndraika zany joty Ambody Rafia. Zany raha Salé tantarany Salé. Misy rano be ohatran'ny raha misoratra masina dia ohatran'ny hoe safodrano Noé. Fa tamin'ny 1959 tena safodrano taty agnaty distriktan'ny Mahanoro. Izy agnaran'le rano hoe Sarayeso. Zay agnaran'le rano le safodrano tamin'izany tamin'ny 1959 dia zay zany nahatonga le tanàna lasa nifindra io zany. Fa départ zany avy amin'le Ambody Rafia araka le teny teo. Tantara nisy zanaka mpanjaka nonina teto tany aloha zay nasika be ka tsy nanaiky ny nampiasan'ny mponina ny rano teto. Salé io tany asignanana Ambodiarina io dia misy valabe Salé zany to ka nisy mpanjaka tompony toeran'io mpanjaka zany taloha nasiaka zany le misy rano androana zany raha io ka raha misy rano androana nandroke zany raha io dia maheloka be le zanaka mpanjaka io Tsy avelany androan'olona. tsy avelany androan'olona zany dia nijaky le taranaka ny Salé hoe andao asika ifindra fa sy aleoan'io any asika ka andao asika ifindra iaragna toerana dia lasa ny sakany mangoro dia nahita toerana efa tagnatin'io takao zany Ambody Rafia fa norona tao mialoha Efa nisy olona teo zany. efa misy olona tao taloha avy zany avy taty tsy naleo dia andia odody anareo kato hoe amo toerana koa rô zay fa dia matahotra zanaka mpanjaka rogna zay ka amin'izany dia andia hery aka dia amoto hoe ony samy zavatra hipitrana aby ony io misy toerana barak'io dia ny fria raha mandeninareo anareo zany ny fria hoy raha mangavagna zany dia nangabagna dia vita dia nititre tany aloha tamin'ny voalohany sy Salé zany fa Ambody Rafia aloha amin'ny titre voalohany dia nientina zareta kany dia ohatran'izany hoe Ambody Rafia dia mefeny metaranaka dia besuite zany fitondrana anazy tamin'ny zapo-tepe ndraika besuite dia besuite zany io dia teo dia memaro me tonga moa dia hoe andao koa sika ivononisika ndraiky zay le mampentakany nagnano hoe Salé ity ataosika agnarana koa ity to Ambody Rafia koa ambany besuite sy agnaty atambatra dia nalehana zany tapahoana zany le olona dia zany nahatonga ananjy hoe Salé dia teo fisangatanganana zareo vahiny zany io Faléa teo ny trotro teo le olo iny trotro Saha Faléa ka izany fandehanana Salé io amin'ny ankapobeny zany le izy tany Ambodiarina ampitany ty Mahanoro ty commune hafa mihitsy izy io tao zany ny kuirana dia noho ny ady satria nisy mpanjaka zany noho tao nisy doborano dia maheloka be le mpanjaka masika moa zany dikan'izay maheloka zay
de tsy avelany misy na mandro na mitsangatsangana na mijerijery iny zany tsy avelany le mpanjaka de nalahelo le fokon'olona teo andao tsika tady toerana hafa de ny ampita tatya ny ampitany Mangoro zany de tonga teto Fambodirafia zay ny agnarany tamin'ny voalohany de rehefa tafipetraka teo zareo de zay vao niova le agnarana fa Saha Faleha toerana fisangatsanganana izy io. Saha Faleha. De zay zany de mehitanareo fa misy moka le fiovana na ny tany me miova na ny fiteny me miova de Saha Faleha mety mifagnatona ny mifagnatona de laza Saleha. Misy dobo roa samihafa ao atoerana, Salehibe sy Salehibitika. De ny toetra de iny ndraiky vita izy tafavory tsara be. Ireo koa zao ndraiky ny maveny misy dobo rano. Andao ka izy io ataosika i dobo rano ny efa niforona teo amin'ny toerana taloha. Tsy hita Salehibe zany atsika be io. De atovy agnarany tanàna tonga mera izy io Salehibe. De avekeo ndraiky misy dobo rano ndraiky koa ro atao bitika ndraiky izy de hoe Salehibity. Mandeha amin'ity lalakely ity ianao raha hiazo ny dobo Salehibe, toerana mahafinaritra misy rano voajanahary sy fitsangatsanganana amin'ny matamy manakasina azy, dia misy fomba firesahana sy fanaovana fomban-drazana mila jaina. De fanomezana voninahitra ny razana de sy maintsy mitodika mena antsinanana. Sanatria hoe aso razana de hitodika eny andrefana. Zay zany sy natonga nanteny tery hoe aleo ary andrefana sika no miresaka mba magnatreha ny razana zany. De mitodika mena antsinanana zany miresaka raha vao amin'ny tontolony resaka fombafomban-drazana ohatrany tony fa sy mba mitodika mena andrefana. Ity misy atsika ity Salehibe zay misy dobo lehibe. Ity mahasalensale ity zany a, de ity dobo rano ity. Ity de Salehibe zany agnaran'ity. De andohany koa zany a Salehibitika. Raha manakasina ihany koa ny dobo Salehibe zay tsy ampidirana lakana rehefa anjono ary tsy azo ampidirana lambo. Rano manandanja anazy rano managna ny asiny anazy minao fa managna ny fadiny izy ty ray aman-dreny. Inona ny zavatra fady tsy azo atao amty rano ty? I fadiny de tsara mba ina aminareo satria rano ty diary bolazonakeo rano manakasina anazy. Zay tonga teto aza taminazy ty de vonaomby natao teto de soloana omby. Lambo zany tsy azo tondrana lambo koa keketo lambo. Na ohatra ka misy lambo koa ianagna keto misabasabaka amty keto arirany ngamba ka hoazon-draha zany fandianana. Ka ity moa izy amin'ny andro zao zany de karazagny raha ifogna zany sady dirina lakana de zay tsy zany ndao keto. Azo atao no mandro sy midio eto. Raha manjono dia tsy azo atao no mitondra lakana fa amin'ny zaitra na bambo arak'izao ahitantsika azy amin'ny sary zao. Amin'ny fady be misaraka dia tsy mahazo mampiasa lakana. Fady zany zay mampiasa lakana zay. Fa ohatra fitaovana ohatra ny tonony azo atao zaitra zany ny agnarany io. Ankehitriny efa mandroso ny fanamboarana ny lalana mampitohy ny tanànan'ny Manoro sy ny fokontany Saleha mirefy 10 kilometatra. Ny ato moa zany dia hitantsika fa manomboka ny ataoko hoe ny fanomboana ny route du soleil mampitohy ny Nosy-Varoka mankaty Manoro. Hitantsika fa misy ihany koa ny fanamboarana lalana béton 11 km miala avy eto Manoro mipaka ary amin'ny Saleha ary amin'ny Baka Mangoro. Dia ny ato amin'ny RNT 23 zay mampitohy ny Manoro Marilambo zay 130 km lalantany dia ny 100 km amin'io dia mbola anatin'ny distriktan'ny Manoro. Izay koa dia anaovana anso avy fa efa manamaly moa ny fitondram-panjakana fa dia efa mandeha mizotra moramora ny asa fanarenana Manoro Marilambo. Miantso atsika mpizahatany na malagasy na vahiny hitsidika ny toerana fitsangatsanganana ao Saleha ny mponina no sady ihany koa ahafantatry ity tanàna manan-karena kolontsaina ity. Ity horonan-tsary fanadihadiana ity ihany koa no hamaranana ny fitsidihantsika ny distrikta ny Manoro.
Anatin'ny fotoam-pialan-tsasatra isika izao ny DVPS Madagasikara tsy miala sasatra akory fa dia miezaka ny mitondra ho antsika izay fialan-tsasatra izay miezaka ny mampiaina antsika izany fialan-tsasatra izany ary dia mitondra antsika amina toerana maro ao anatin'izao fandarana izao, zany hoe tsy ho diso anjara amin'izany fialan-tsasatra izany isika mpankafy ny DVPS Madagasikara dia amin'ny enen'ito izao ary dia mbola hoentina hiala sasatra amina toerana hafa indray ianao. Zay no namarina ny fotoanantsika ho an'ny andro any isaorana isika rehetra tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany ary dia efa nambarako taminao teo fa hitsidika toeran-kafa ho fialan-tsasatra isika amin'ny enen'ito izao indray. Veloma tompoko.